Fa ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny olona izay efa handeha ho any amin'ny tany hafa ka niantso ny mpanompony. Dia nanolotra azy ny fananany koa ny anankiray nomeny talenta 5, ny anankiray 2 ary ny anankiray iray. Samy araka izay fahaizany avy dia lasa nandeha izy. Matio 5:20, 4:4 sy 5:10. Mampiasa ny talenta ho an'Andriamanitra. Mifandray ny afatra an'Andriamanitra ny avy amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra, an'Andriamanitra koa isika fa hitantsika izay dia antsoina isika ankehitriny mba hampiasa ny talenta ho an'Andriamanitra. Ny fanoarana momba ny talenta voalaza ao amin'ny Matio 5:20, ilay vaky teny izay novakitsika teo anisany izany fanoarana izany dia miatra manokana amin'ny olona tsirairay izy io, na ny lehilahy ny vehivavy zany ary ny ankizy izay manana fahafahana amin'ny saina dia voakasika ny fanoarana io avokoa. Rehefa niantso ireo mpanompony ilay tompotrano dia samy nomeny asa ny tsirairay avy, samy nahazo avokoa izy anankitelo, izay mampafantatra izany fa nomen'Andriamanitra asa sy andraikitra avokoa sahazany tsirairay avy. Nomen'andraikitra hampiasa ireo fananany tompony, ny ankonan'Andriamanitra manontolo, ny fahaiza-manao ara-panahy, ara-tsaina, ara-batana, ny hery miasa mangina, ny toerana misy ny olona sy ny fananany, ny fitiavana ary ny fangorana, ireo rehetra ireo dia talenta sarobidy tokony ampiasaina ho amin'ny asana ny tompo, ho amin'ny asan'Andriamanitra. Inona no tanjony? Ny famonjena ireo fanahy izay nanoloran'i Kristy ny ainy. Endre zavatra miseho, vitsy tokoa no mankasitraka ireo fitahiana ireo. Vitsy no miezaka hanatsara ny talentany sy mampitombo ny soa entiny ho an'izao tontolo izao. Ny tompo dia nanomeny tsirairay araka ny fahaiza-manao izay ananany, ary nankinina nanankina adidy taminy arakaraka izany. Aoka ny mpandraharaha hanao ny asany amin'ny fomba izay manome voninahitra ny tompony noho ny fahatokiny. Aoka izy hitondra ny finoany eo amin'izay rehetra ataony ary aneo amin'ny olona ny toe-tsain'i Kristy. Ireo izay ahazo talenta betsaka, nahazo talenta betsaka kokoa zany, dia tsy tokony hanamaivana ny lanjan'ny asa ataon'izy ireo izay kely kokoa ny fanomezam-pahasoavana ananany. Na dia ny fanomezana kely indrindra azy, izay mazava fa lay lehilahy fahatelo, le mpanompo fahatelo, talenta ray ane no nomena azy, dia aoka tsy hevitra izy hoe inona koa ty talenta izay vitany talenta ray, inona koa mba azoko atao amin'ity talenta ray ity. Aoka tsy hevitra izany mihitsy. Na dia ny fanomezana kely indrindra aza dia avy amin'Andriamanitra, ary miaraka amin'ny fitahin'Andriamanitra dia hitombo avy reo eny ny talenta iray izay ampiasaina ampahazotoana ary ho tonga ho efatra ireo talenta roa ampiasaina amin'ny fanompoana an'i Kristy. Amin'izany no hitombony mpiasa tsotra indrindra amin'ny hery sy ahatonga azy ahasoa kokoa ny tompony. Ny finiavana, lalina sy ny ezaka ara-pandavan-tena, izay zany no andrasan'ny tompo amintsika, dia hitan'Andriamanitra any an-danitra izany ary ankasitrahany. Ka dia amin'ity anio ity ampiasao ampahalemem-panahy sy ampanetretena ary ampinoana ny fanomezam-pahasoavana izay nomeny tompo anao, ary miandrasa ny andro fitsarana. Ary amin'izany dia tsy hanana antony ary amin'izany dia tsy hanana antony halahelovana na ahatsapana henatra ianao. Andriamanitra ne hitahy antsika. Andeha hivavaka asika. Raha izay ny an-danitro, ampio izay mba hampiasa ireo fanomezam-pahasoavana, talenta, fananana izay nomenao anay ho anao.
satria na nomenao ireny tsy ho antenanay fa nomenao mba ho fanafitahiana ny ho fanasoavana ny hafa ihany koa, ka hitombonay amin'ny toe-tsainao ary hitombonay amin'ny toetra tsara sy ny asa tsara ihany koa, amin'ny anaran'i Jesosy, amen.